Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe efa reko ny fimonomononan'ny Zanak'Isiraely koa mitenena aminy hoe Anio hariva dia hihinan-kena ianareo ary rahampitso maraina kosa dia ho voky mofo ianareo ka dia ho fantatrareo fa Izaho ny Jehovah Andriamanitrareo. Amen. Eksodosy 5:12 sy 12. Jehovah Andriamanitra zany miteny amin'ny Mosesy zany ry havana. Maneho ny fiantranony olona izy. Olona efa mpanota ratsy zao. Olona momonona aminy fa mbola mamindra fo ihany Jehovah. Tsy misy mitovy amin'izany ry havana raha eto an-tany. Olona efa himonomono manao isanandro zao ve dia mbola hamonjy sy hanampy anao ihany. Io no mahandriamanitra n'Andriamanitra io ry havana. Io mahandriamanitra be fitiavana n'Andriamanitra be fitiavana io. Ianao izay miodikodina amin'ny lalany ratsy alehanao io, ianao izay manaonao foana isanandro io mbola hamindrano fo ianao fa fantaro zany. Fo maraina ianao mbola omeny sakafo, atoandro ianao mbola omeny sakafo, amin'ny alina ianao mbola omeny sakafo, omeny ianao ny rivotra, omeny ianao ny masoandro, omeny ianao ny fofinaina mahavelona isanandro mbola velona trapamonjeny ianao matoa mihaino tenin'Andriamanitra eto. Fa zao malahelo any Andriamanitra, malahelo ihany Tompo. Tsaroko ny tenin'i Jesosy izay teny an-tendrombohitra, ny teny hoe voky mofo sy papelika ane ireo tany anefitra fa saingo maty ihany ireny. Tsy hoe ny vokisan'Andriamanitra korisy teto an-tany dia aza ny fiainana mandrakizay, na dia vokisan'Andriamanitra na dia ampiny isanandro aza, na dia tahin'Andriamanitra isanandro reto an-tany eto ry havana dia tsarovy, tsy voatery hoe tafiditra any an-danitra ianao rehefa tonga ny andro farany. Misy olona matsy mieritreritra hoe matoa mbola voalomon'Andriamanitra izao maraina izao, matoa mbola miny rivotra iainana, matoa mbola salama, tena tiany miangatra amiko izy, izaho ty ngamba tena voavonjy amin'ny andro farany. Aza manantena ry havana, tsy fantatrao ny ampitso. Io tombonandro iainanao omen'Andriamanitra anao io nge, io ianao monomonona amin'Andriamanitra io kanefa mbola ampian'Andriamanitra io ane, tadidio fa fiantran'Andriamanitra, famindrampon'Andriamanitra, fialany enin'Andriamanitra aminao io. Misy olona tsy mahatsapa an'izany mihitsy hoe Andriamanitra tinge miala ny eninamiko. Misy olona tsy mahatsapa mihitsy hoe tanterahan'Andriamanitra amiko ane le teny manao hoe avelao aloha izy amin'ity taona ity. Fa ho asiako zezika izy mindrao mbo amoha ihany. Ianao nge zany tenenin'ny soratra masina zany ry havana, ianao izay mandrezo tenin'Andriamanitra izao e. Aza mijery olona hafa io mety ranona no elan'Andriamanitra nena, ianao io mihaino tenin'Andriamanitra io elan'Andriamanitra nenina io. Mametra fantaniana amin'ny tenanao manao hoe maninonao mbola tsy maty. Ny valiny dia izao, mbola miantranao Andriamanitra. Raha ny toetranao, raha ny fiainanao, raha ny zavatra ataonao isanandro io no miendrika anao efa nokapaina. Dia izao ary tsarovy fa be famindrampo Andriamanitra. Izao anefa aza manararoatra ny famindrampon'Andriamanitra. Teny izao andrenesanao teny fiainana izao miverena amin'ny Jesosy. Ny fomba fiverenanao dia ny fiekepahotana ary ny fibebahana, fialana amin'ny ratsy fanao, firosoana amin'ny asa tsara. Mitenena amin'ny Jesosy hoe ankehitriny Tompo hitsangana, hanompanao hanao ny asanao ny androm-piainako rehetra. Dia mahefa be amin'ny asan'ny Tompo fa tsy ho foana ny fikelezanao aina ao amin'ny Tompo. Amen.